Manolotra ny arahaba tompoko tsy ampiandrasiko ela anao fa indro atolotra anao ny fivoaran'ilay rivodoza salanina any amin'ny fatry bongolavana any amin'ny distrikan'ny Fianarivbe no ivon'izy ity ny ena dia ny ena ny heriny izany hoe manodidina eo amin'ny 70 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary tafiakatra hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Mizotra miakandrefana somary atsimo izy amin'ny hafianganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Araka izany dia foana ny filazana mahakasika ny rivodoza na ny alerta siklonika ho an'ireo nahazo ny filazana miloko manga. Na izany na tsy izany aza nefa dia mbola mitoetra hatrany, mbola mikija hatrany aloha ny orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara, ka inona no mety hisian'ny tondra-drano amin'ny endrika isan-karazany. Iangaviana ireto faritra sy distrika voalaza ireto zany mba hampiatra avy hatrany ny fampitandremana ny amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana dia Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Ambatondrazaka, Amparafaravolo, Moramanga, Anosy-Beanala, Marolambo, Miandrovazo, Belontsiribiny ary ny Fatry Melaky. Ny mpampiasan'ny ranomasina sy mpanjono amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy afovoany andrefan'ny Madagasikara ihany koa dia iangaviana mba tsy hivoaka ny ranomasina na hitandrina fatratra satria mbola mikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina, ka mba hisoroana ny loza mety hisy zany dia aleo tsy misodsody any an-dranomasina mihitsy. Ny entanina ihany koa ny tsirairay mba ho mailo hatrany ary anaraka tsakany sy andavany ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony. Ny farany nefa lehibe indrindra dia indro fitinina aminao ny mety ho fizotran'ity rivodoza ity. Araka ny efa nolazaiko teo dia any amin'ny distrikan'ny Fianarivbe no misy azy izay vinavinaina amakivaky ny faritry Bongolava izy amin'izao alina izao, ary mihazo ny distrikan'ny Miandrovazo ary tombanana hivoaka ny ranomasina any amin'ny morontsiraka ny Fatry Menabe na ny Belontsiribiny any ho amin'ny Rampitso Maraina. Izay ny amin'ny ny fandao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso. Omaina aloha amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Atsimo andrefana, Androy, Anosy, Diana ary ny tapany avaratra ny faritra Sofia. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny, mety arahana orana miatoato ihany zany indraindray. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mbola omaina hatrany aloha amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Androy, Anosy, mitatra hatrany Orombe raha toa ka andrahona arahana orana malefaka ny faritra sisa rehetra. Tsindriana manokana fa ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny Fatry Melaky sy Menabe. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny Rampitso zao dia misongadina be ny fidinan'ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoan-tany manodidina eo amin'ny 120 na 220 degré. Tsy misy fiovana firy any amin'ny tapany atsimon'Osy, azany hoe any amin'ny atan'ny Atsimo andrefana sy Androy fa dia mananika hatrany amin'ny 530 na 430 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia omaina hatrany aloha ny andro any Atsimo andrefana, Orombe, Androy ary Anosy raha toa ka andrahoana mety arahana orana malefaka ny any amin'ny faritra sisa rehetra. Tsy pihana manokana hatrany fa mety ho betsaka hatrany ny rotsakorana amin'ny morontsiraka ny Fatry Melaky sy Menabe. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny alatsinainy fa dia manodidina eo amin'ny 220 na 320 degré hatrany ho an'ny afovoan-tany. Morontsiraka Atsinanana dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 230 degré. Raha toa ka mananika hatrany amin'ny 330 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Toliara. Andao ary ho faranantsika amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia izay efa mikisaka manalavitra antsika aloha ilay rivodoza salanina amin'izay fotoana izay. Araka izany dia miamaina ny faritra maro eto Madagasikara fa mety mbola hisitraka orana hatrany any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy morontsiraka andrefan'ny Nosy. Ny maripana kosa dia vinavinaina hiakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoan-tany manodidina amin'ny 420 na 520 degré. Tsy misy fiovana moa any Toliara fa mananika hatrany amin'ny 330 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro atanatin'ny 3 andro manaraka. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.